Anio Alahady fahadelon'ny volana Septambra taona 2024. Alahady faha-efatra ambin'ny folo manaraka ny Trinité. Alahady ihany koa itondranam-bavaka ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Mbola ampanjana trantsika riavana ny lohahevitra manao hoe miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ho anao izay mahalala an'Andriamanitra, voatahiry tao amin'i Jesosy Kristy, ampitomboina aminao anie ny famindram-po sy ny fitiavana ary ny fiadanana. Amen. Ho fisaorantsika sy fiderana an'Andriamanitra riavana, dia hovaikitsika ny salamo 5:20 ny andininy 9 ka hatramin'ny 5:10. Salamo 5:20 ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 5:10. Ao aorian'izay dia ho tanterahantsika ny hira 2:30. Andeha arisika riavana hitsangana. Iaraka an'olona izany sika miaraka ampanao salamo manao hoe: Jehovah Andriamanitry ny maro, iza no mahery tahaka anao Jehovah, ary manodidina anao ny fahamarinanao. Ianao manapaka ny fisavonan-dranomasina, raha manonja ny alina dia mampitsahatra azy ianao. Ianao manorotoran-drahaba ho tahaka izay vavony, ny sandrinao mahery nampielezanao ny fahavalonao. Anao ny lanitra, anao koa ny tany, izao tontolo izao sy izay rehetra ao aminy, ianao no nanorina azy. Ny avaratra sy ny atsimo, ianao no nahary azy. Ny anaranao ny obiany tabara sy hermona, manatsandro mahery ianao, mahery ny tananao, avo ny tananao ankavanana. Rary ny fitsarana ny fandrena ny seza fiandriananao, famindram-po sy fahamarinana ny mialoha ny tavanao. Sambatra izay olona mahalala ny feo mahafaly, Jehovah, amin'ny fahazavan'ny tavanao no andehanany. Ny anaranao ny faliany mandrakariva, ary ny fahamarinanao no isandratany. Fa voninahitry ny herinao ianao, ary amin'ny fankasitrahanao no isandratany tandrokay. Fa ny Jehovah ny ampinganay, ary ny Ray Masin'Israely no mpanjakanay. Amen. Iaraka iombona mivavaka sika riavana. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, omenay voninahitra ny anaranao, ianao lay Andriamanitra mahery. Anao ny hery sy ny fahalebiazana, ka sitraka ho indray ny ombonanay amin'ny fisaorana sy ny fiderananao. Misaotra anao izay Tompo, noho ny amin'ny fitehirizanao anay, indrindra ny amin'ny nanomezanao ho an'i Jesosy Kristy, hitondra famonjena ho anay tsirairay avy. Tompo Andriamanitra io, ny fahasoavana izay niraisinay taminao dia ataonay ho rehare. Koa ankehitriny izay Tompo, raha miombona amin'izao fanompona masina izao, dia mangataka ny anafinao ilay herinao, mba ahazahoana indray hery vao amin'ny fanompom-panahy izay tanterahana eto. Fanahy masina, avaozy izay, tomoera tsy anatinay, ka ny ataonay rehetra neanio, eny amin'ny endrinay rehetra, dia hitarika anay hiasa amin'ny fahatahorana anao Andriamanitra. Koa ny fanatrianao Tompo, no irinay
ho anatrika anay amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay tomponay, mpanjakanay, no hanaovanay izany favaka izany. Amen. Petraka isika ry havana. Izao sika ry havana dia tonga eo amin'ny fotoana natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Koa miarahaba ny ankizy sy ny tanora rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokintsika nahatratra indray ty fotoana ity. Andeha ry havana ny perikopa izay nalahatra ho antsika amin'ny anio ihany no angalantsika afatra ho antsika. Tenin'Andriamanitra araka ny hitantsika ao amin'ny Fjkm 2, ny 12 tapany 2 sy ny 17. Fjkm 2, ny 12 tapany 2 dia mitohy eo amin'ny 17. Rehefa hita izany dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe miasa mitahotra sy niofotra hahatanteraka ny famonjena anareo. Fa Andriamanitra ny miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony. Amen. Ho fanamafisantsika ary izany tantara izany dia andeha angentsika iain'ny tantaran'ny Selesy kely. Miaino tsara daholo sika. I Selesy dia ankizy anankiray rehefa nahatratra 17 taonany dia ndroso ao amin'ny fanompoana ao amin'ny miaramila. Rehefa nanatanteraka izany izy dia tena natsiaro fa nisedra ny mafy rehetra tao anatin'izany ary tany anatin'izany fanompoana izany ny aonany tamin'Andriamanitra. Rehefa tafahoana tamin'Andriamanitra izy ka vita ny asa fanompoany dia nivoady izy fa hitory ny anaran'Andriamanitra any amin'ny tanàna izay nisy azy. No tany ambanivohitra ry Selesy ry havana. Dia rehefa tonga tany izy dia tsy andriny ery ny lazana ny amin'ny Jesosy Kristy ho an'ny havany sy ny manodidina anazy teo. Raha araka ny filaza moa ry havana dia izao, tanàna ambanivohitra be ny misy an'i Selesy, lavitra andrina ho ny fitenenana. Dia araka izany dia reny mpiskidy sy mpimasy reny no betsakany. Tao anatin'izany indrindra nefa ry havana dia izao, na dia nankala ny fivavahana sy nandrara ny resaka fianarana tao aza ny mpiskidy sy ny mpimasy, dia tsy natahotra mihitsy Selesy hitory ny anaran'Andriamanitra. Dia izao ny vokatra azony, resy lahatra tamin'ny fitiavan'i Kristy tamin'ny asa izay nataon'ny Selesy ihany koa ny tao an-trano sy ny tokantrano 3 manodidina azy teo. Olona 13 teo eo ry havana izy ireo ny resy lahatra ny amin'izany fitiavan'Andriamanitra sy ny asa ho an'Andriamanitra izany. Tao anatin'izany ary dia nanatanteraka vondrom-bavaka tao an-tanàna izy. Rehefa reny manodidina nefa izany dia sositra mafy izy ireo ary tezitra mafy tamin'ireto niova ho kristianina ireto, olom-baovao ireto. Ndroasina teo an-tanàna ary izy ireo dia nanapa-kevitra ho any amin'ny tanàna anankiray izay 2 kilometatra miala eo an-tanàna ihany. Rehefa nifindra tany izy ireo dia izao, kay ty tany izay nandehanan'izy ireo dia tany izay atao hoe tany mahery na tany fady. Ka tao anatin'izay dia tsisy mivoaka velona izay misamiditra ao amin'ilay tanàna. Nefa ry havana tao anatin'izay dia miseho tamin'izy ireo ny voninahitran'Andriamanitra, satria naniry hatrany izy ireo ny tohizan'izany hoe fiarana amin'Andriamanitra izany, dia nahavokatra be ilay tany izay nandehanan'izy ireo. Tao anatin'izany nefa ry havana dia nisy olona anankiray tao an-tanàna tonga tany amin'izy ireo, niantso an'izy ireo hoe miala amin'ny fivavahana io ianareo, fa omenay ny harenay raha toa ka mivadika amin'izany hoe fivavahana kristianina izany. Tsy nefa ry havana fa nieritreritra hanompo an'Andriamanitra ary hatahotra an'Andriamanitra hatrany izy ireo. Tao anatin'izany ary dia rehefa tsy nainaika izy ireo dia tezitra mafy ny tao an-tanàna ka nampiantso ireo olona niova ho kristianina ireo. Dia niverina tana-tanàna izy ireo noho ny antso izay nataon'izy ireo afaka 3 taona taty aoriana izany. Tonga niaraka ny Baiboly sy ny firahana izy ireo
dia nihirahira mafy nandeha hoe misy favalo maro dia hiady aminay. Zany ny rano vetivetezina izy ireo nandeha namaky vaky ny tanàna. Tao anatin'izany dia tsy nahateny akory ireo izay nikasa hiresaka tamin'izy ireo, ary nahatory ny amin'Andriamanitra ireto ary niasa ao an'Andriamanitra. Rehefa nivoaka ny tanàna izy ireo, vita ny asa nataony, tsisy fifampiresahana akory tao anatin'izay fa tena niaino an'izy ireo ny nataon'ny olona tao an-tanàna. Dia niaiky ilay mpamaso hoe tena mahery ny ody ilay Andriamanitra ivavahan'ireny kristianina ireny. Ho antsika tsirairay avy kory ankizy tanora, rehefa nandreny fitiavan'Andriamanitra isika dia izao, misafidiana ny asa sy hanompo an'Andriamanitra. Trio ilay anaran'Andriamanitra arentsika isan'andro iny, ambarao amin'ny ankizy namana izay mbola tsy nare, ambarao amin'ny tanora namanao. Ary aza manaiky ho rebrebeny hafa izany hoe aza manompo an'Andriamanitra fa andao anao an'izao, misy fandrika ataon'ny Satana ho antsika maritsiny. Fa izao andehsika hanompo an'Andriamanitra amin'ny tahotra sy ny ovitra. Dia ho tanteraka amintsika leo amin'ny andininy 17 manao hoe fa Andriamanitra ny miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana atanteraka ny sitrapony. Amen. Iroso amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra isika ry havana. Ny hira 4:120 no ataontsika mialohan'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo, ny amin'ny famelanao malalaka anay hianatra ny teninao. Akany amin'iza moa izay ry Tompo, fa ianao ilay manana ny teny fiainana mandrakizay ho anay tsirairay avy. Ry Andriamanitra velona, sitrakay ny hitarianao anay amin'ny lalan'ny fahamarinanao mba hahitanay ny fahatsaranao. Omeo fo mahay mandray ary izay, ary aoka hiasa aminay ny fanahinao masina mba hahary olona vaovao atsy anatinay, mba hanananay fahazavan-tsaina sy faharesen-datra. Ry fanahy ny fahamarinanao, ry fanahy mpananatra metezy ianao ho aminay tsirairay avy. Ko ankehitriny Jehovah Tompo, mitenena aminay fa vonina hiaino anao izay vahoakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka isika ry havana. Ny soratra masina voalahatra ho antsika ny amin'ity andron'io ity ry havana dia hitantsika ny fanekena taloha amin'ny bokin'ny Genesisy. Genesisy 2:7, ny 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Genesisy 2:7, ny 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Ny fanekena vaovao hitantsika ao amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka Matio. Matio 1:20, ny 2:17 ka hatramin'ny 2:20. Matio 1:20, ny 2:17 ka hatramin'ny 2:20. Ho faranana ao amin'ny epistily ho an'ny Filipianina 2:2, ny 2:12 ka hatramin'ny 2:20. Filipianina 2:2,
ny 12 ka hatramin'ny 19. Rehefa hitsy izany ry havana dia ndeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny teny rehetra. Ary nohony tamin'ny andro fahatelo dia hoy Josefa taminy, izao no ataovy dia ho vely ianareo, fa izao matahotra n'Andriamanitra. Raha olona marina ry ianareo, dia aoka ny anankiray aminareo mirahalaha avy no hifatotra amin'ny tranomaizina ny toeranareo, ary mandehana ianareo hitondra vary noho ny mosary any amin'ny tranonareo. Ary ny zandrinareo faralahy dia eto mankaty amiko, dia ho hita fa marina ny teninareo, ary tsy ho vonoiny ianareo ary nataony izany. Dia indresaka hoe izy, efa meloka tokoa isika noho ny amin'ny rahalahintsika, satria nahita ny fahorian'ny fanahiny isika. Raha nitaraina tamintsika izy, nefa tsy mba niaino isika, koa izany nahatongava ny fahoriany izao amintsika. Ary rehefa niditra teo kianjan'ny tempolo Jesosy ka nampianatra, dia nanantona azy ny lohampisorona sy ny loholona ka nanao hoe, fa efa namana ahoana moa no anaovana izao? Ary iza ny nanome anao izao fahefana izao? Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe, izao kosa manontany anareo zavatra iray loha, ary raha hovalianareo izany, izao kosa dia ilaza aminareo izany fahefana anaovako izany. Ny batisan'i Jaona avy taiza izany? Avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Ary izy ireo niara-ny saina ka nanao hoe, raha holazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra dia hovaliana hoe isika, ka nahoana no tsy mino azy ianareo? Ary raha holazaintsika hoe kosa avy tamin'ny olona dia matahotra ny vahoaka isika, satria ataon'ny rehetra ho mpaminany Jaona. Dia namaly an'i Jesosy izy ka nanao hoe, tsy fantatray. Dia hoy Jesosy taminy, izao kosa tsy ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Fa ahoana kosa ny hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka roalahy. Dia nakeo amin'ny lamatoa izy ka nanao hoe, anaka, andeha miasa any amin'ny tamboho-loboka anio. Fa namaly izy ka nanao hoe, tsy andeha aho. Nefa noho ny afaka izany, dia naneny izy ka nandeha ihany. Dia nakeo amin'ny faralahy izy ka niteny tamin'ny toy izany, ary izy namaly ka nanao hoe, andeha aho tompo, kanto sy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy mirahalahy nanao ny sitrapony rainy? Hoy izy, ny lamatoa. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, fa ny mpamory rehetra sy ny vehivavy janga efa mialohanareo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Jaona makany aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinana, nefa tsy mino azy ianareo. Fa ny mpamory rehetra sy ny vehivavy janga no nino azy. Fa ianareo kosa na dia efa nahita izany aza, dia tsy mbola nanenina mba hinonareo azy. Koa amin'izany ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakariva, tsy fony mbola teo aminareo aho, fa ankehitriny kosa dia bebe kokoa aza raha tsy eo aho. Miasa mitahotra sy niovotra hatanteraka ny famonjenanareo. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana hatanteraka ny sitrapony. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomononana sy ny tsy fisalasalana, mba tsy ho manan-tsiny sady tsy misy fitaka ianareo, dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy maditra, izay sehoanareo tahaka ny fanazavana eo masony izao tontolo izao, mitana ny teny fiainana mba hisy ho reharehoko amin'ny andron'i Kristy, ka tsy ho niazakazaka foana aho na ny sasatra foana. Eny, na dia ahidina eo amin'ny fanatitra sy fisoroana ny finoanareo aza aho, dia ho faly ka miara mifaly aminareo rehetra, ary aoka izany ampifaly anareo koa, ary miara mifaly amiko. Amen. Izay masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eo am-pitsanganana ry havana no anantanterahantsika ny hira 712 mialohan'ny andraisantsika ny hafatra Andriamanitra indray.
mipetraka amin'ny fiangonana fa avaka sika ry avana. Tompo malalo ndreto zahay fiangonanao faly miteranao mankalazanao noho ny fahasoavanao fa ny fahasoavanao matoy izao anay velinaina sy salama afaka miona aminao ato tranonao fa ny fahasoavanao ihany koa tompo malalo no nahatonga anao aniraka tamin'ny fotoanandro missionnaire zay nanaiky afoy ny tanindraza ny fianakaviany nanao fiverignaina hitondra ho aminay ny filazantsara anaisitra ny fahajambanay amonjy anay tamin'ny fahantranay no ny fahatoran'ny fahotana mideranao zahay mankalazanao zay mpamonjy eo misaotra ny amin'ny famonjena zay efa noraisinay kehitriny zay te mangataka aminao ampanetrentena mpamonjy eo ampio zahay ahatanteraka an'izany famonjena zany zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ao amin'ny Filipiana toko faharoa ry havana en Filipiana toko faharoa ny andiny faharoa amby folo ka hatramin'ny valo amby folo no akantsika afatra. Ny afatra ho antsika fiangonana anio maraina ry havanao dia ny hoe avelao Jesosy anatanteraka anao. Raha teneniko amin'ny vary amin'anana izy fa sao dia tsy mazava le teny gasy dia avelao Jesosy hiperfectionner anao na hoe avelao Jesosy hitondra anao any imperfection. Matsara an'le hoe Jesosy hiperfectionner anao par rapport amin'le hitondra anao any imperfection. Le perfection mantsy tsy hoe tanjona fa le perfection toetra ao anaty eo vokatry le asa fanovana vokatry le transformation ataon'i Jesosy ao aminao. Avelao Jesosy hiperfectionner anao ry havanao, avelao izy anatanteraka anao. Samy maniry ho parfait isika fa tsy ho tanteraka zany raha tsy avelanao hiperfectionner anatanteraka anao Jesosy. Ny fahamarinana voalohany dia zao: raha mamela ny Jesosy anatanteraka anao ianao, raha mamela ny Jesosy hiperfectionner anao ianao, ny zavatra ataonao voalohany dia ny manaiky mankatoa le obéissance. Andevaka itsika ny 12 sy ny 13, 12 sy 13 raha antsika mamaky mafy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakarivo, tsy fony teto aminareo ihany aho, fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo aho, miasa mitahotra sy niofotra ahatanteraka ny famonjena anareo. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapoana. Ty fiangonana tao Filipy ty tsy fiangonana parfait ty, tsy fiangonana tanteraka ty. Fa hita amin'ny Paoly mihitsy hoe hitako tao aminareo nge hoe nanaiky ianareo, hitako tao aminareo zany fanekena zany, hitako tao aminareo zany obéissance zany. Ary za tsy eo ary vao mainka akonareo ny tombo amin'ny obéissance. Zay mahafaly an'i Paoly, ary ny endry ihany no anarina ry havanao. Ary inoko fa hoe
rehefa mijery atsika ny tompo avy any an-danitra dia hitako aminareo isotro fitiavanareo fa tena misy mihitsy a zandry keliko zanak'Andriamanitra tena hoe efa manaiky. Zavatra sarotra amin'ny olona riavana io manaiky io. Fa jereo nge ny fahadalan'ny olona tsy manaiky e. Jesosy io zao a manohatra ny tenany a amin'ny dokotera. Tsy ho avy antsony marina fa ny mpanota hibebaka. Tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Za le dokotera ho avy anasitrana le mpanota amin'ny areti-pahotana. Rehefa mankany amin'ny dokotera sika riavana, inona zavatra mitranga? Mako amin'ny dokotera sika manao diagnostika izy. Raha izay. Dia vita le diagnostika dia miteny hoe zao zany ny mahazo anao. Misy mila mihinana fanafody ohatran'izao ianao. Dia tonga any an-trano tsika avy any farmasia makatotsika riavanao. Tsy fahadalana be ve? Ny mba nandany vola, nandany fotoana tany amin'ny dokotera ihany, nandany vola vidy fanafody dia za tsy hinana. Ohatran'izay ny fahadalan'ny olona riavanao. Ohatran'izay fahadalan'ny olona tsy makato. Fa mba ampahafantarina ianao ny toetranao nge dia tsotra e, ary tokana ny toetranao. Mpanota mila famonjena ianao. Ary ny rahan'i Jesosy no hoe afaka manasitrana anao amin'izany. Fa dia hoe mena teny ianao ampieritreretana anao fa tsy rarahinao le tena. Ny olona mamela an' Jesosy hiasa ao aminy hanatanteraka azy ny zavatra ataony dia hoe makatory avanao. Tsy asa ao aminao Jesosy raha tsy makatoy ianao. Tsy asa ao aminao Jesosy raha tsy makatoy ianao. Dia le olona manaiky iny dia indray a tenenin'ny Paoly eto hoe eny ary. Nareo zay hoe efa manaiky tahaka ny olona efa voavonjy. Efa voavonjy sika tamin'ny fotoana izay nandraisantsika an' Jesosy tompo sy mpamonjy dia efa voavonjy. Dia hoy izy Paoly hoe eny ary. Nareo mampiseho zany hoe olona efa voavonjy nareo ka mankatoa miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra hahatanteraka ny famonjena anareo. Miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra hahatanteraka ny famonjenareo. Efa voavonjy fa tsy mbola nasy tsy miseho tanterako ny fiainako. Fa efa voavonjy tsy miseho. Jesosy riavana ny namonjy ato amin'ny asy-fijaliana ary ny finoko fandraisako an'izany ny manatanteraka ny famonjena. Fa ny responsabilitéko dia maneho fa efa olona vonjena zany. Efa olona voavonjy zany. Raha maka sary tsika dia hoe tenenina zao le olona naroroa efa mivady naroroa efa mivady. Zay zany le sary. Fa zao rehefa miteny hoe tanterao le mariage, efa vita mariage nareo. Fa tantany io mariage io mba ho mariage kolokolo fifankatiavana, mba ho mariage mirindra, mba ho mariage mampivelatra. Zay le tanterao ny famonjena. Tanterao le mariage efa manambady nareo. Sika rehetrarehetra raha maka ohatra hafa manana talenta raha zay ny ilazana azy, fanomezam-pahasoavana, manana talenta. Raha manana talenta ao amin'ny muzika ianao, tanterao le talenta, développeo iny talenta iny. Zay le hoe tanterao le famonjena. Ary azoana manatanteraka le famonjena, azoana manatanteraka le famonjena dia hoe miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra. Miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra hahatanteraka zany. Ataovy tanjony zany riavanao. Ataovy tanjony zany. Ny hahatanteraka ny famonjeko. Ataovy tanjony zany. Ary jereo zay rehetra sakana ao amin'izany. Inona moa ty resaka hoe tahotra sy ovitra ty? Vitsy riavana ny mino. Mino ka miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra. Mino dia mino daholo tout le monde. Miasa dia be dia be ihany miasa. Fa miasa amin'ny tahotra sy ovitra, olona kavitsiana riavanao. Enao zany fantatrao tsara ny fampanota. Enao zany fantatrao tsara ny fahalemenao. Ka enao zay hoe miasa
am'tahotra sy ny ofitra de ohatra le zaza matahotra izy ohatrany hoe tandrina fatatra so be de maman so be de papa sany ry avany ty io miasa mitahotra ny ofitra fa mampalahelo ny raiko any an-danitra ka tsy tanteraka le famonjena tsy tanteraka le perfectionko zany de teneny ianao zany manike teneny ianao zany miasa mitahotra sy ny ofitra tanteraka ny famonjena mahatanteraka ny famonjena de atanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay le izy atanteraka ny sitraponana de fantatro Paoly tsara momba antsika ry havana ary zany tenenao amin'ny 13 fa Andriamanitra nge no miasa aminareo zay le tenentsika avelo izy anatanteraka anao avelo izy hiaso aminao manike fotsiny ianao manike fotsiny ary manana toebo hoe matahotra sy mangofotra ry havanao de Andriamanitra no hiasa atonatiko inona ozy izy Paoly na ny fikasana na ny fanaovana le asan'ny fanahy masina ao amintsika zay Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina le asan'ny fanahy masina mamboly faniriana ao amiko anao sitrapon'Andriamanitra mamboly faniriana tena tiako zany tena tiako ny anao sitrapon'Andriamanitra ary le fanahy masina ihany ry havana le fanahy masina ihany no miasa ao amiko ahatanteraka le hoe Andriamanitra miasa io le raha miteny frantsay hoe Andriamanitra no mienergiser manome énergie zay le teny grika Andriamanitra mienergiser tsika ty manana micro sans fil izy io ndraindray maty satria maty le pile fa Andriamanitra mienergiser antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina mamboly ao le fanirinanao sitrapony de misy olona nge zao tena pasteur za pasteur monjy étude biblique am'zay za monjy cellule de prière am'zay azo iverinay ny fanahy masina manao zay fa raha tena fanahy masina manao an'izay de tanteraka le izy fa tsy mitonga amin'ny pasteur mbola za mo araka ny teniko tamin'ny pasteur za nge efa tena anina fa misy sakana foanao ampiasana sy ny karazany tsy asa ny fanahy masina mienergiser anao zany havana zay zany le fahamarinana voalohany hoe ho anao sy tia mela am'izay an Jesosy hiperfectionner anao ekeo tanteraka izy miasa mitahotra sy ny ofitra de énergiser anao izy amin'ny fikasana amin'ny faniriana anao sitrapon'Andriamanitra amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra de tahaka ny an Jesosy ry havanao ho lasa passion anao lasa passion anao za manao sitrapon'Andriamanitra zany fa ny passion anao tsy nanao sitrapony tenanao intso zay ny fahamarinana voalohany fahamarinana faharoa ry havana ho an'ny olona zay hoe mamela an Jesosy anatanteraka azy hiperfectionner azy de hoe ataony Jesosy fanazavana izy ataony Jesosy fanazavana izy 15 raha tsika mamaky 14-15 azafady ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomononana sy ny tsy fisalasalana mba ho tsy manantsiny ary tsy misy fitaka ianareo dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy maditra zay isehonareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo zao ny olona mamela an Jesosy hiperfectionner azy dia ataony Jesosy ho fanazavana azavaina tsara ry havany hoe fanazavana io fanazavana io tsy le lapsikely io fanazavana io tsy le lustre otra zao io fanazavana io dia ilazana kintana na star moa zany star le vedette na cinéma reny moa antsika le star fa hoe kintana fantatrao fa maninona rehefa mahita ny kintana amin'ny lanitra ianao no mahita an'le kintana ianao na dia lany lavitra be le kintana hita le kintana satria ngeza be le kintana ry havana ngeza be le kintana tian'Andriamanitra atao kintana ngeza be nao
ary zany ianao e star ianao e tsotra le vedetina hira mananonanina rehefa tena hoe tena kintana ianao eo mason'Andriamanitra ary le kintana manazava n'le aizina zay le izy zao tontolo zao manko rakotry ny aizina zao tontolo zao. Inona le aizina mandrakotra zao tontolo zao? Zavatra roa mandrakotra ny aizina mandrakotra n'izao tontolo zao hoe firenena meloka sy maditra, zay le aizina itoerantsika zany. Ary tena hitanao mihitsy zany amin'izao fotoana zao, meloka sy maditra. Le meloka teny grika amin'io de hoe scolias na ny hoe scoliose. Tanareo le lamosina hoe vilana. Tsisy mandeha mahitsy zavatra mahitsy mihitsy manodidina anao mivilana fafadolo. Ary mizaka mandinika ianao ahoana fandehany ty makaiza sy makaiza ty mivilana le izy, meloka le izy. Vitsy nge zany olona mahitsy miresaka aminao zany. Zay le zavatra. Ary tena amin'izao fotoana zao tena ohatra tsy mbola nisy ohatran'izao mihitsy rehefa mijery ny fiarahamonina ianao. Zay le aizina mandrakotra an'izao tontolo zao izy bola. Meloka le hoe scolias, tordu, zay koa nany hoe tordu. Rara ny olona miresaka aminao ka tsy tordu ry havana. Rara zany. De le hoe maditra indray pervers. Feno perversion, feno abibiana zavatra hita. Jereo hoe mijery vaovao sika re finoana tamin'ny fomba feno abibiana. Misy olona manana firaisana rano feno abibiana, etsetra. Zany no aizina mandrakitra ny firenena zany. Hoy izy ny soratra masina. Fa ianao ao anatin'izany ataoko fanazava ataoko kintana ianao. Raha avelanao hiperfectionner anao Jesosy ry havanao. Atao ny kintana ianao. Tsy ianao no anandra-tena ho kintana. Tsy ianao no etsiketsika ohatran' zao ka ho kintana. Fa Jesosy te hiperfectionner anao. Tianao ho kintana. Mijery ny tantara martyr sika. Fa ireo martyr io no nanomboka le fanenjena. Nanomboka ny rarana ny fivavahana kristianina ka tratra izy. Alony aminona le martyra, hoy ny mpanoratra tantara, dia nigadraina tany an-tranona manam-boninahitra zao. Dia misy manam-boninahitra vakivava ny amin'ny finoany, ny amin'ny fahamarina ny fitondrantenany. Vakivava ry havanao, zay le martyra kintana. Satria niasa tao aminy Jesosy anatanteraka azy. Ary zay nataony Jesosy tamin'ireo ataony amintsika ry havanao, tiany atao amintsika. Fa tsika ntsirototra amin'izany. Fa zao miteny Paoly hoe attention, Jesosy te hanao ho kintana, fa misy zavatra roa manimba ny fahazavany. Misy zavatra anankiroa, amin'ny andininy fa 7:40. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomononana sy ny tsy fisalasalana. Mety tokony ho kintana ianao fa ireo zavatra roa tena manena be le fahazavanao. Le fimonomononana moa dia zany hoe mila ilaina zavaina. Misy olona ry havana, misy olona mahita ninona na situation mahasosotra na situation mahafinaritra, monomonona foana izy, monona, tsy mba misy zavatra mahafaly azy mihitsy. Ary zavatra halan'Andriamanitra io fimonomonana io. Fantatrao moa fa hoe tamin'le 400 taona natany henefitra ny zanak'Israely. Efa akaiky ny Kanana nge zanak'Israely nihodikidina 7 taona. 7 taona nihodikidina tao zay nafenao le 400. Fa 7 taona nandrasan'Andriamanitra ho maty le rehetra lehilahy monomonina tamin'ny fitantanan'Andriamanitra azy. Tsy misangisangy
amin'ny fimonomononan'Andriamanitra ry havana. Ary za mahatonga amin'ny politeny hoe io fimonomononana io manena n'lay fahazavana amin'ny makitany ary tsy ho parfait mihitsy ianao. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomononana sy ny tsy fisalasalana. Ny tsy fisalasalana. Le olona misalasala ary zay le tena teny grika hoe discuter, disputer. Misy olona havana mandray toro-tena ohatran'izao izy da avy rehefa miresaka discuter. Ka zao ka eny zany ny tenin'ny pastera aloha discuter. Ao an-trano vao misokatra vavany dadana vao misokatra mamameny misy ny anankiray midiscuter foana. Discussion, dispute, dispute tsisy farany. Mpievitra raha, toujours les mêmes. Ninina sujet eo, tsy maintsy manangan-tanana. Nefa mba zavatra efa mazava zao. Etsetretsetra. Ozy izy Paoly hoe atsaro fimonomononana. Atsaro io fedikivitra lavo io. Atsaro io fedikivitra lavo io. Atsaro io fandarana lavo io tsy manena anao zany fa au contraire manandratra anao ho fanazavana ry havanao. Ary ny firariana ao antsika rehetra ry havana dia mba hoe ho fanazavantsika manomboka amin'ny ankona antsika ho tena kintana ao anatin'ny fizahan-toetra, ao anatin'ny zava-manahirana. Tsy tsika indray no mpimonomonina na iombona mpimonomonina na be fisalasalana, be fandarana, be fedikevitra, fa tena ho kintana, manazava, manoro lalana. Ary arakaraka mamaizina ny firenena vao maika mampisongadina le fahazavana ry havana, tsy mahakivy zany. Famarinana fahatelo farany dia zao: ny olona zay mamela ny Kristy anatanteraka azy dia manao fanatitra sy fisoronana ny fiainana. 7:70 eny na dia ahidina ho fanatitra hidina eo amin'ny fanatitra sy fisoronan'ny finoanareo azaho dia faly ka miara-mifaly aminareo. Le olona manaiky an' Jesosy Iasoa dia manaiky hoe ataoko fanatitra ho anao ny fiainako ary ataoko sorona ho anao ny fiainako. Manaiky ho fanatitra sy sorona. Io nge le tsy mora nge zany atao fanatitra zay mantsy le voambolana volana atao fanatitra, atao sakrifisy zay le izy. Atao sakrifisy ho an' Jesosy ny tenanao. Dia vitantsika teto atao sakrifisy ho an' Jesosy ny ainao, le âme, ny passionanao rehetra. Atao sakrifisy ho an' Jesosy zay mombanao atao sakrifisy azy. Raha tsy ny fanahy masina no mienergize anao, tsy aniran'izany ianao. Ary raha tsy ny fanahy masina no mienergize anao, tsy ahatanteraka an'izany ianao. Ary raha tsy ny fanahy masina no mienergize anao, jamais ianao hiplaire amin'Andriamanitra. Jamais ianao hiplaire amin'Andriamanitra ry havana. Fa zay afarantsika hoe atao fanatitra ny tenanao sy mombanao, atao fanatitra. Ary avelo Jesosy hanoro lalana anao, hitarika anao ho amin'izany. Dia ozy izy soratra masina eny na dia ahidina ho fanatitra ahidina eo amin'ny fanatitra sy fisoronan'ny finoanareo. Le resaka fisoronana indray manahirana moa le teny gasy, fa le fisoronana dia avy amin'ny teny grika hoe liturgia, zay hoe nanome hoe liturgie. Raha vakiana zany dia hoe fanatitra le voalohany sy liturgie. Fiainako zany ataoko fanatitra, sakrifisy ray zay, sy liturgie zany io. Ataovy liturgie ny fiainanao. Ny ry zareo pahay grika dia hoe manazava fa le hoe liturgie resahana eto aloha dia hoe
asa fanompoana nataon'ny olona anankiray ho an'ny fanjakana. Maolo-pirenena zany misy asa tao ho an'ny fanjakana, fanompoana ny fanjakana. Manomboka hatrea madinika ka hatrany filoam-pirenena. Tsika mila mivavaka ho an'ny filoam-pirenena, ho an'ny filoam-pirenena jaina sy ny PM. Mila mivavaka tsika mba hoe ianao nge napetraka Andriamanitra eo, nareo reo minisitra rehetrarehetra reo e. Tsy noho ny équilibre régional sy ny fahaizanareo, non, fa eo nareo manao liturgie ho an'ity firenena ity. Rendez service à cet état, à ce pays, zany le izy. Fanadinana anareo io fahefana izay nomeny tompo anareo io, raha tsy manao liturgie nareo eo amin'izay toerana misy anareo. Fa avy eo moa le liturgie dia niraisina hoe asa atao ho an'Andriamanitra. Fandraikan'izany, fandraikan'izany. Indrintsika manana be dehibe mpitondra izay hoe kristianina. Engany ka haritra zany fa tsy ahitan'izany tsika, engany masontsika tsy ahitan'izany na zavikelitsika maro anisan'ny silamo amin'ny fitondrana. Fa hoe manao fanatitra ary manao a liturgie. Ary Jesosy no anampy anao amin'izany, amin'ilay sakrifisy averinandray sy anao ny fiainanao ho liturgie farana nariavanao. Zao teny zao. Miteny Paoly hoe, miteny Paoly andiny 5:10, mitana ny tenin'ny fiainana mba hisorehareko amin'ny andron'ny Kristy. Zao toriteny zao dia atao ho an'ny olona izay mahafantatra hoe izy zany andron'ny Kristy zany. Izy zany. Zany olona miaino n'izao toriteny zao. Zany hoe andro iverenan'ny Kristy zany. Zany andro hitsarany antsika zany. Zany ty toriteny ty. Ary dia tena hoe fahafantarana an'izany. Dia hoe manosika azy amelan'i Jesosy asa mba ho tanteraka izy eto amin'ity tany ity. Tanteraka ange tsy misy vandalam-patanterahany. Fa rehefa tsy miroso avy ny fahatanterahany ianao, malahelo amin'ny teny aminao fa emotra ianao fa tsy misy ny hoe stable zany. Fa rehefa tsy mandroso ny fahatanterahany ianao dia mankany fiamorana ianao. Mamela ny Kristy asa anatanteraka azy koa ho an'ny fiainana mandrakizay. Ary enganery havana ny ankonantsika rehetrareto, ny ankonantsika rehetrareto ho sehatra azahoana hoe mametraka tanjona dada, neny, ny ankizy hoe hifanolotra ho tanteraka eo anatrehan'i Kristy rahatray tonga ny androny ho aminareo fahasoavan'ny Tompo. Amen. Andesika riavana hivavaka. Andriamanitra rainay eo, fantatray fa tia dia tia anay ianao ary misahirana aminay tsirairay avy reto. Misaotra anao izay androany fa nomenao ny teny mba ho fiainana ho anay tsirairay avy. Ary tao anatin'izany dia notarianao izahay ahafantatra bebe kokoa ny sitraponao Andriamanitra rainay. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny teny izay fantatray androany. Fa ny olona mamela an'i Jesosy hiasa sy hanatanteraka azy dia tena olona manaiky sy mankatoa. Ny olona mamela an'i Jesosy hanatanteraka azy dia manaiky ihany koa ho asandratry Jesosy atao fahazavana.
Andriamanitro, misaotra anao izay fa irendrehetreny dia endrika anankiray anehoanao ilay fitiavanao, ampatsiarovanao anay ny asaribidiny famonjena nataonao. Tompo, tianao izahay mba tena hoe hiasa anao amin'ny tahotra sy ny ovitra, indrindra anao zava-dehibe izany fitandremana fatratra ny sitraponao Andriamanitra rainay izany. Androany Jesosy dia maneho fahavononana izay, mamela malalaka anao izay hiditra tsehatra eo amin'ny fiainanay. Jesosy, miasa ao anatinay ao. Ianao no irinay hanandratra anay, ary aoka ilay fanainao masina mba ho aminay tsirairay avy, hamboly faniriana tsara ty anatinay, mba tena angetaentanao izay, angetaeta ny asan'izay naniraka anao izay, ary angetaeta fatratra koa ny ainao anaty fahatahorana anao Andriamanitra. Tompo, tario hatrany amin'ny lalan'ny fahamarinanao izay, ary avaozo anao. Misaotra koa Andriamanitra fa nampahafantarinao anay, fa ny olona mamela malalaka anao hiasa sy hatanteraka ny sitraponao dia tena manao fanatitra sy fisoroonana feno ny fiainana. Jesosy, ianao no irinay ihany koa hitarika anay ao anatin'izany. Mila anao izay fanay masina mba hahatonga anay anaiky ny tenanay atao fanatitra. Tsy zava-mory izany Tompo, fa noho ny asan'ilay fanainao masina dia manana fahavononana tsy anatinay izay hijoro anay. Ty tenanay ty mba ho fanatitra velona masina sitrakao, fa fanompom-panahy mety ataonay tsirairay avy izany, mba ho fanomezam-boninahitra ny anaranao ny fiainanay rehetra. Efa nandinika anay ianao Tompo ka nahalala anay. Ianao mahalala ny fihevitry ny fonay sy ny fisainanay. Ko ankehitriny, raha nahare izany sitraponao izany izay, dia indro mifony eo anatrianao. Be ny elokay, vonjeo izay fiangonana ny amin'ny fahalemenay. Aza tsaroana Tompo ny fahotanay. Ko ankehitriny Tompo, dia mangataka anao izay, hamela ny elokay, handray ny fifonanay fiangonana tsirairay avy eto. Jesosy malalo, esory izay manotra ny sitraponao ao anatinay, ary fonanay eo anatrehanao izany asa nofo ao anatinay izany. Misaotra Andriamanitra fa tianay ianao, manaiky ianao hanasitrana anay, hamonjy anay tsirairay avy. Mahatoky izay Tompo, fa noho ny fitarainanay sy ny fibebahanay marina eo anatrehanao, dia raisinao izany vavaka izany. Koa raisinay amin'ny finoana Jesosy Kristy, ny famelan-keloka omenao tsirairay avy, noho ny asan'ny famonjena tiana ho tanteraka aminay tsirairay avy. Tompo malalo, fifaliana ho anay ary izany. Koa ianao rery Tompo no fantatray fa hampamonjy anay, ary ianao rery no hanantona anay, hitondra anay ny ataka izay tianay ambara aminao. Noho ny amin'ny teninao dia sa izay manantona anao. Tompo malalo, mangataka aminao izay, mba hijerenao akaiky ny fiainanay tsirairay avy, ny ankonana tsirairay avy, mba tenao sehatra ny ponanao. Tompo, maro ny misedra fahoriana sy fahasairanana ao anatin'ny ankonany any amin'izao fotoana izao. Fa ny teny fikasanao dia irinay ho tanteraka amin'ny fiainanay manao hoe eo amin'ny ao rahory izy. Tompo, meteza ianao aminay tsirairay avy, meteza ianao hiditra antsehatra amin'ny ankonana tsirairay avy. Fantatray fa ianao
dia maneho zava-mahagaga eo amin'ny fiainanay. Ary raha miasa ianao dia tsy misy azakana. Amin'izao fotoana izao Tompo hitondranay ambavaka ny sampanasa fitoriana ny filazantsara, dia mametraka eo am-pelantananao izahay, ho an'izay manana andraikitra ao anatin'izany, mba ho tena hiraka sa hijoro vavolombelona ny fahatsaranao. Hilaza aminay ny amin'ny sitraponao tahaka nataon'ny Paoly apôstôly arak'izay hiraka nampanaovinao anay. Tompo, ianao no angatahanay hanefy an'ny tsirairay avy, satria izay rehetrarehetra dia fantsony sady mpitoro ny filazantsaranao, mba ho tena vavolombelona ny fahatsaranao izay, ary ho voninahitra ao ny ataonay. Izara ny filazantsara ny famonjenao izay. Mametraka eo am-pelantananao izay ho an'izay manana andraikitra ao anatin'izany, mba ho tena mpanompo mahatoky, ho mpiasa tsy mahazo enatra, indrindra ihany koa izay ato amin'ny sehatry ny fiangonana, na ny mpitandrina amin'ny vady izany, na ny birao ny fiangonana, eny ny manana andraikitra rehetra ao anatin'ny sampana. Tompo, ampatsiarovo ny antsonao masina izay, ary tefeo mba handeha ho mendriky ny fiantsoana izay efa ny antsonao anay tsirairay avy. Tompo, mangataka aminao izay, mba ho feno ny fanainao masina, mba hanana fahendrena amin'izay ataonay tsirairay avy. Tompo malalo indro ihany koa izay mivavaka eo anatrehanao ary faly misaotra anao ny amin'ny fanadina mpanjakana izay tanteraka tamin'ny herinandro lasiny. Misaotra Jesosy ny amin'ny nanomezanao vokatra tsara ho anay, ho an'ny ankonana tsirairay avy, ary derainay mandrakariva ianao. Eny na misy ihany koa aza ny tsy fahombiazana, dia misaotra anao izay ny amin'ny zavatra rehetra. Mametraka eo am-pelantananao izay ny fitohizana izany fotoana ny fampianarana izany eto amin'ity firenenay ity, mba halavorary tsy ho tanteraka izay rehetra sitrakao. Mametraka eo am-pelantananao ihany koa izay ho an'ny tanoranao, mba ho tena tanora fianarana ho an'ny mindrehetra, amin'ny fanetretena, amin'ny fahamarinana, amin'ny fiasanao anao, amin'ny asa tsaranao. Tompo, apetraka eo am-pelantananao ihany koa ireo sikajy antitra amin'izao fotoana izao. Ianao mahalala fa marefo ny fahasalamana izy ireo. Ianao no akame fahasalamana feno azy ireo. Hitantana ny fiainana ianao ary ampahery azy hatrany ny amin'izao androm-panterana izao. Jesosy malalo, mahatoky anao izay, ary ianao no antenainay fa hampamokatra hatrany ny fiainanay tsirairay avy reto. Mametraka eo am-pelantananao izay ny mpitondranay, ho an'ny filoham-pirenena, ho an'ny minisitra izay manana andraikitra ao ato amin'ny firenenay ity, mba tena hanompo ny vahoakanao, ary ihany koa mba hiasa amin'ny tahotra sy ny ovitra, ary atahotra anao Andriamanitra amin'ny asa izay tanterahany. Izay tsirairay avy reto Tompo, dia manaroatra izao fotoana ahafahanay manantona anao izao, hitondranam-bavaka ny fandriana tsara ao anatinay, ary ametraka ihany koa ny fahalorantenanay ao am-pelantananao, koa samy hanonona tonom-bavaka mariny eo anatrehanao izay. Tompo malalo, na dia tsy nahatonona tombavaka aza ny vavanay, dia fantatray fa miaino anay ianao, mahatanteraka anay ianao, ary manefy anay ianao. Koa apetraka eo am-pelantananao ny fiainan'ny mpanomponao tsirairay avy, izay tonga manatrika izao fotoana izao, anambina ny fiainana sy ny ankonana ianao, ary hanomana fiainana mahafinaritra ho azy. Mila anao izay fanahy masina, ary mila anao izay tsirairay avy. Izany tompony vavakay, irinay ianao, ameno anay, ameno izay rehetra banga sy tanteraka eo amin'ny fiainanay. Koa izany rehetra izany Tompo, dia tianay ny anakambana izany, amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe: Rainay ao sy ny an-danitra, ray sy ny naranao, ho tonga dia ny fanjakanao, ataonay sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Eo anay ny izay nasaza ao anay, ary mamelany elokay, tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakabanao. Anao fanjakana sy ny hery, ary vinahitra mandrakizay.
dia sika riavana hitsangana ijoro vavolombelona amin'ny finoantsika amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny fanekempinoana. Iarahantsika manonona izao riavana ny fanekempinoana apôstôlika manao hoe mino an'Andriamanitra iray tsy tompo ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tomponsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalitra navaka Ponto Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, petraka gavanan'Andriamanitra iray tsy tompo, avy any amin'ny tsara ny velona sy ny maty. Mino fanahy masina aho, fiangonan'olona masina manerana izao tontolo izao, ny fiombona ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganan'ny tena maty, ary fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ianareo riavana. Dia manatevina hatrany ny fiarabana ny fiangonana amin'izao alahady izao efa nitsangana tokoa ny tompo. Fanentanana telo sosona no entina ho an'ny fiangonana amin'ity alahady maraina ity. Voalohany, makasika ny fanorenana ny fiangonana Fjkm Isotry. Efa fantatritsika tany am-Pendohana fa tamin'ny fahaenina ny volana Jona no daty nomen'ny pasteur Ami filohan'ny Fjkm hitokanana ny fiangonana any Isotry io. Zany moa dia hoe noho ny mahaviana ny pasteur Ami ny hoe votosy filazantsara ny nosy Madagasikara asiana fiangonana ny commune fito sy efajato dia hoe hotokanana mialohan'ny synode lehibe io fiangonana io. Niezaka Fjkm Isotry Fitiavana nanao ny trano arak'izany. Vita ny fiangonana ankehitriny na dia tao anatin'ny ame anara-pahasalamana aza. Tenin-droa zao mandalo ao an-tsainao amin'izao fotoana izao hoe voalohany dia hoe tsara kosa zany, ie tsara zany, vita ny fiangonana. Fa ny faharoa dia hoe taizany vola, ary izay indrindra no hitondrana fanentanana amintsika. Ny trano tsy vita raha tsy misy ny vola, ka dia tsy maintsy namoaka vola tao amin'ny kitapom-bola mpiangonana isika nanatanterahana an'izany fanefana ny volan'ny mpanao trano izany. Fanentanana ary efa miverina izao ny fiainan'ny fiangonana, tsy maintsy manao ezaka tsika manatratra n'izay tokony natao rehetra amin'izany fanorenana ny trano izany. Manentan'izay satria efa mivelatra eo tokotany iray ny latabatra ny amin'ny takelaka fanaovan-tsoa amin'ny sandany rehetra izay ahafahanao manohana anio asa io dia mandray anao tokotany mpiangonana izahay. Eo koa ny dekolina izay nanao tonom-bola tamin'ny fotoan'androny, fotoana izao fanairana fampatsiarovana fa mbola misy voady nataontsika teo anatrehan'ny tompo dia manentana antsika mba ananefa n'izany indray amin'izao fiverenan'ny fiainam-piangonana izao. Fanentanana faharoa makasika ny sekafa. Tena privilège ho antsika Isotry Fitiavana ny fiaraha-miasa mahavitrika amin'ny sekafa. 10 taona izy ankehitriny. Tsika Isotry Fitiavana ny anisany tena hoe nanainga, nanoana, nampandeha an'izany sehatra fanomanana mpitoro filazantsara tao amin'ny sekafa izany. Mankalaza ny efa 10 taona io ny sekafa, nanomana t-shirt ary zareo 700 no momeny atsika, efa lafo sahady ny maromaro 700 sisa. Tena fahatsiarovana lehibe ny fananana an'io, tsy hoe fitafiana fotsiny io na fitiavana polo na t-shirt, fa hoe tena ho fahatsiarovana, ary izay no hanaovana fanentanana mandray sanjara mba hatsiarovana hoe nanoana n'izany asa tsara zany ianao. Ny tay SCM réel sisa no misy, ny aisa dia 20 000 ariary kelikely iny, ny M sy ny L kosa dia 30 000 ariary, ary somary lehibebe le izy, raha misy XL mety mbola ho tafiditra amin'izany taizany ihany. Dia manentana riavana fa zava-dehibe io.
fanentanana fahatelo amaranako an'izao fanentanana izao tenin'ny filoha satria ladin'ny AFF androany dia misy valopy ho fanohanana ny AFF efa any amintsika any asa lehibe tokoa ny ataon'ny AFF mandray sanjara toano ny asan'ny AFF ary farany dia miverina ny maraim-baovao ka amin'ny alakamisy izao amin'ny eninora sy fefany dia isy ny maraim-baovao eto Isotry Fitiavana inona fa zay rehetra mangetaetany amin'izany hoe fanatevenana ny fiainam-bavaka izany dia aentanina asaina amonjy an'izany. Teny teo ihany no amaranako azy amin'ny soratra masina hoe Filipianina 2:4-7 amin'ny anaran'ny Tompo hoe ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomononana sy ny tsy fisalasalana ho an'ny Tompony voninahitra. Miraba ny fiangonana ny mpitandrina manao hoe mitsangana tamin'ny maty Kristy dia mamaly ny fiangonana hoe eny tsangana tokoa izy. Amen. Manentana anareo izay mbola tsy mpandray ny fanasan'ny Tompo dia apitapitao andriavana mbola maro no tsy mpandray ny fanasan'ny Tompo hoe aveloan'ny Tompo hienergize anareo fefa mienergize anareo izy mba hirotsahanareo katekomene. Ianao tsy manao katekomene io manohetra ny Tompo ianao zay le zavatra. Ndao riavana no katekomena ny amin'ny novembre 2021 pasteur no mandray katekomena farany ty zany ny taona ampianarako farany ndao mba hiaraka farany eo zay le izy dia hatramin'ny faran'ny oktobra zany no afaka misoratra raha ho raisina amin'ny novembre. Dia raha misy zavatra manala salanareo hoe zanako ty via afaka sy ny karazany manatona vatana ny pasteur riavana iroso amin'ny rakitra isika zany. Donc misy rakitra telo ohatra mahazatra, misy fanaterana fahafolon-karena, misy fanaterana ihany koa kitapombokatra. Dia mety hoe misy tendrainy nefa mivoateo ny teneny hoe aza monimona aza misalasala zay le izy fanotsika reo fa zao no anetanana atsika riavana, zao no anetanana atsika ary manao teny averina sy vola rehetra arotsaka ho an'ny Tompo le moindre ariary arotsaka ho an'ny Tompo fa tanao any an-danitra izany. Sanatrin'izany ve areno tsara, sanatrin'izany ve manakarena ianao etetany nefa tena mahihitra mafitananao an'ny Tompo dia hantra velona any an-danitra. Andiny teny sika riavana alohan'ny hosona amin'ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo raha mandinika ny tantaran'izao tontolo izao sika tamin'ity herinandro ity riavana dia ngamba misy daty mety tsaronareo afa tsarovana maneran-tany dia le 11 septembre le attaque terroriste tany États-Unis riavana 11 septembre malaza be fa misy daty lavitra riavana malaza lavitra riavana tety ambonin'ny tany dia ny 8 septembre sy 9 septembre ny 8 septembre 1869 tady dio zay ary manomboka izao ankalazayntsika isan-taona ty Isotry Fitiavana zany 8 septembre 1869 zany. Dia tsy nyzany riavana fa ny andro nanapahany ranavalina faharoa hevitra hoe andoro ny sampy eto amin'ny firenena natao anaty sampin'andrinina zany. Tantarany an'izany pasteur Rabary 8 septembre ozy izy nodorana androany Alahady rakely malaza sampy malaza indrindra teto Imerina ka noajaina sy natahorana fatratra. Dia ozy ihany pasteur Rabary ny 9 septembre indray dia hoe nodorana androany alakamisy raha mahavaly i manjakatsiroa raha fantaka sy raha beazy. Mahafinaritra riavanao, mahafinaritra hoe mpanjaka foazon'ny Tompo ary te hanasoa firenena dia mandoro ny sampy nalaza indrindra teto Imerina riavana dia manazava raha navaly manjaka nareo miteny hoe anaro sampy reo
tahaka ny hoe any mpanjaka daholo ny sampy rehetra dia hoe odorako ny ahy fa mandainga sy mamitaka foana nefa zavatra ary zavatra tsinitsinina dia naniraka reo hoe manambonahitra izy any amin'izay toerana misy sampy manomboka tany manambola izay misy anikely malaza dia dory eo masony ambany lanitra ho lasa kosetroka ho hitany a matsinitsinina azy a dia tonga any toerana le manambonahitra dia mitondra ny tenin'ny ranavaly manjaka dia ozy izy le manambonahitra hodorako ny a fa mandrebirebi ny vahoakako miambo Andriamanitra ka hivavahana sady homana ny haren'ny vahoakako nefa tsy maefa na inona ka hodorako ny a ahitanareo ambany lanitra ny laingany fa ho lasany kosetroka sy anjary lavenina. Zany ry havana ny fahasahin'ny mpanjaka hoe kintana ao anatin'ny aizy ny fanompo-tsampy teto Imerina. Dia zao koa le teny hoe jereo ny freny so misy milaza aminareo hoe tsy nety may ikely malaza. Rehefa hitanam-boy manam-bola fa tena may tokoa le sampy nananany zosy arena ka nahandriana azy endre ny alahelony ny tomany sy ny naonaona ohatran'ny olona verisainy izy. Toy izany no nandorana ny kely malaza lay sampy nahery indrindra sady natahorana indrindra teto Imerina. Tsy maintsy tsy haivana ry havana zany daty tsy manam-paharoa eto amin'ny tantaran'ity firenena ity. Ary sika zao anatin'ny fahakalazana fa 80 taona tao hoe mbola kalazana izy io amin'ny oktobra. Ary rehefa hoe mankalaza ny 80 taona tsika sura fa tsy maintsy hoe hibanjina ny 80 taona manaraka. Ry havana tsisy 80 taona amiratra zany eo, tsisy 80 taona fandrosoana zany eo raha tsy misy filoham-pirenena sy mitantiny eto amin'ity manaotra ranavaly manjaka hoe marana-valy manjaka hoe okizay ny sampy. Za tsy mahafantatra izy amin'ireo no manompo sampy fa zay ny afatra ho antsika. Ary lova meny tompo antsika avy amin'ireo martiora teto Madagasikara ry havanao. Ary te hampandroso ny firenentsika faran'izay tsotra. Okizay ny sampy, okizay ny franc-maçonnerie. Ndao sika ry havana andinitena ny amin'izany sady hitondram-bavaka ireo mpitondra antsika ireo sady miomana sika ho amin'ny fanasan'ny tompo vavaka sika ry havana. Misaotra tompo malalo ny amin'ny fitiavanao anay. Misaotra ny amin'ny teny mahitsy mazava ary teny averinao aminay isan'alahady satria tianao izay ary tianao vonjena izahay mpamonjy eo. Ary dia mangataka aminao zay ampianaro zay mba hiasa amin'ny tahotra sy ny ofotra ampianaro an'izany zahay ary faly zahay tsy hainay ny teny fampanantenana hoe ianao ihany inge ny fanahinao masina ihany inge no hiasa aminay ny fikasana ny fanaovana an'izany atanteraka ny sitraponao meonay ny anamarina an'izany tompo malala eo. Fa mangataka aminao zay feno ny fanamasina zay dia fanahin'ny fatahorana fanahy mampangofotra anay tompo malalo andisy fanantenananao andika ny teninao dia ampio tokoa zay ho fanazavana mpamonjy eo amin'izay sehatra anyrano anay tena hoe kintana mamiratra ary mifonany amin'ny tsy andehananay mendrika ny fiantsona hoe kintana fanazavana zahay mpamonjy eo. Misaotrany amin'ny daty malaza ny 20 septambra 1869 ny 9 septambra 1869 nandoran'ny ranavaly manjaka reo sampy malaza indrindra ary natahorana indrindra ka tena hoe levona lasa setroka no nierinao mpamonjy eo, no nierinao. Misaotra ny amin'ny azony fampatsiahana zany. Misaotra ny amin'ny zany hoe trésor sy richesse spirituelle sy ara-tantara zany mpamonjy eo. Dia mivavaka izay ho anay malagasy,
vavaka izay ho an'ny mpanjaka ankehitriny, manomboka amin'ny flo, manomboka amin'ny PM, ny ministra didina azy, ny député. Kasio izy tompo, na tsy proclame azy hoe okizay akatina ny doigt sy ny karazana, na tsy manana zany fasahiany zany izy. Mba izy tena ny aloha, mba izy tena ny aloha mpamonjy eo no hiala amin'ny fanompo-tsampy no ny fatahorana anao. Ary raha misy koa aminay mpitondro eo aminay, na ny vahoaka entana, fa ny mpitondro eo aminay, raha misy franc-maçon mpamonjy eo, kasio ny fony, asokafo ny masony, afao amin'izany izy, fa tsy asoa azy zany. Tsy zany ny liturgia andrasana, tsy liturgia ny maçon no andrasana eto amin'ity tany ity tompo malalo, fa mitondra ozony zany, ary manokatra varavarana ho an'ny Lucifer zany tompo malalo. Misaotra ny amin'ny azonay miroso amin'ny fanasan'ny tompo e. Ianao mahafantatra anay tompo malalo, ianao nampiaiky anay eloka amin'izay rehetra mbola hitanao tsy tanterako aminay mpamonjy eo, dia ianao namindra fo, ianao no tarika anay amin'izany fandinihan-tena zany a, mba ho tena lehilahy sy vehivavy mendrika, satria no hamarinina tamin'ny rahanao a no ray latabatra aminao mpamonjy eo. Zany no vavaka atao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. 256 ny andiny voalohany a, iomanantsika eo amin'ny fanasan'ny tompo. Jesosy tompo-piriavana tamin'iny alina iny izay namadiana azy, raha nandray mofo sy ny kapoaka izy a, dia nandidy ny fiangonana, nanao hoe sao no ataovy a ho fahatserovana. Manatanteraka an'izany didy zany isika ankehitriny. Ary indro velatra manoloana antsika ny fanasan'ny tompo a, izay manambara ny fanatrehan'ny tompo a sy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo tsapahitanana. Koa andeha isika mbola hiara hitsangana hanandratra ho eo amin'ny tompo ny fontsika riavana. Ny antema voalohany no hita rahantsika an'Andriamanitra. Vavakisika angataka amin'ny fanamasina. Ry tompo ray any an-danitra, aoka hiasa ny fanahinao masina, hamasin'ny mofo mba hanambara ny tenan'i Jesosy Kristy, hamasin'ny kapoaka mba hanambara ny rahan'i Jesosy Kristy tomponay. Hiasa aminay ny fanahinao masina, mba hatsiarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rahan'i Jesosy Kristy tomponay. Eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka, zany vavaka izany. Dia angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay no vakiana ho antsika. Satria iray ihany ny mofo dia tena iray isika na dia maro aza, satria isika rehetra dia maso mandray amin'izany mofo tokana izany avokoa. Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana
amin'ny rahan'i Jesosy Kristy tompontsika ny rahan'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Mipetraka ny fiangonana. Hoy ny tompo andeha fefa voavoatra ny fanasana. Aoka hitsangana fiangonana. Hoy ny tompo ity ny tenako raiso ka hany. Amen. Hoy ihany ny tompo ity ny rako raiso ka misotroa. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao hatrany izay Jesosy fa nitondra famonjena ho anay ianao. Ny ranao nalatsaka ao dia natolotra ao maimaim-pona ho anay mba hanesorana ny fahotany izao tontolo izao. Misaotra Tompo fa namahana anay ianao tamin'ny ranao sy ny tenanao ary tianao ny ampitombo anay sy ampatoky anay hatrany ilay fitiavanao. Mankasitraka indrindra Jesosy malalo. Amin'ny anaranao ihany koa no ivavahanay. Amen. Tsangatsika riavana andray tsodrano. Tanteraka aminareo any ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitay anao ny tompo ka miaro anao. Mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao. Manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manomenao fiadanana. Amen. Petraka amin'ny fiangonana fa afaka mangesika mbola misaotra an'Andriamanitra riavanao ny amin'ny hafanao antsika. Ho an'Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.